Cultura Radio manolotra ho anao fonja sa fahafatesana tantara nosoratany Benjamin totosainy tsiky fiononana Fifi Naina Raingomanana Nofy Christophe Rabert manana soa mirina no manome aina ny tantara mandray feo sy mandritra ara-teknika mamiasina tsy mboritra zomatsika azo mivantana mantsy dia izao tsy hita ao anatin'ilay lisitra nisy an'ireo mpividy zavatsarobidy tao amin'ilay mpivarotra ny anarany mety ho tamin'ilay lisitra talozany alefa niakatra angamba ho izy ary ny farany dia izao mety hoe nividiny tany amin'ilay jiolay io firavaka eny amin'ny tanany io fa tsy hoe izy mivantana nanao ny ampibina sy niakatra na za koa zany hoe misalasalany amin'izany raha nitoetra andro miseranjava ao ampiasana mantsy dia tena ohatran'ireny paster ireny mihitsy azo anaronana ny toetra anatiny any ery sy ny toetra ivelany izao ny torohevitra me conseil manaova fikaroana miadany se fa za andamina ny zavatra rehetra ivelany avy eo miantsaonse ary anomboka anao ny ankety ao aminy voray inspecteur lefa ataoko izay alalana tsara ny momba an'izay mandra-pifindra ny Atsirabe ie ny rahalahy se hoe bena ve tsy hita mihitsy hatramin'izao na za koa zany mba manontany olona fa tsy mahita azy mihitsy ie andao ary aloha dia mifampiantso izay mahino vaovao misaotra inspecteur fandraisanao ve ndrainao amin'ny andaminana ny raharantsika efa vitaka tsy nametraka olana mihitsy izy sady faly be ary izy nolazaiko an'izanoko ny eritreritra izao dia hoe aleo any Atsirabe no atao ny raharantsika izany hoe rehefa misokatra kelikely ny orinasa tataniko dia atambatra ny soratra sy ny mariazy ary efa azonao tokoa ve miperatra tovy mihitsy ny eritreritritsika dia efa reto ilay peratra ka jereo hoe raha ao amin'ilay tianao hoay zao mihitsy ny tao anatin'ny saiko aprimo tsara fa sarobidy be reny ary maniny ianao manao akanjo mafana be toy izao esoriny fa tena mafana nge zany andro izany sady zay ampiakarina be ny vozona akanjo aleo aloha kakozy naturel ianao le marina aloha esoriny tena akanjo ty fa mafanaka zay ahay tokoa tirany zo ianao razo aloha fa afy ty rojo volamenanao vanorovo ty misaotra bary dry ary iny ty mahavarinanao tsara be ny rojo amin'ny tendanao iny anao koa saika anao surprise anao dia adiniko ary iny zany soratra aminy hoe nivokely ohatray fangamo misy hoe nivokely ny anaranao sa fanomezana efa taloha dia zao vao anaovana voainga amin'ity no omeny dada nentiny avy tany Atsirabe tsara ka tena tsara fa sarova misy taratasy karakaraiko izay ka aleo aloha andeha sady ianao ty to mbola manao raharahbeko ndana re tondra fiara sao dia taraiky any lasa fa mahazo tondry ohatrany mahavariana ihany try zany hoe ronjy sy goromety samy any amin'izy mianaka daholo aloha fa hanomboka anao ankety dia ho hitako ny anjaran'se dia manao ny fikaroana ihany sao dia misy fanampanazavana azo raisina ao an-trano
tsy miandry fisehoan-javatra tsony izany sy efa tena mikarokirany trano mihitsy indrindra amin'ny fotoana tsy mahay azo mianaka. Izay mihitsy ny eritreretiko inspekteur. Ataoko dia malaky izay satria eo amin'ny herinandro eo anie sisa dia hanaingo izay mila hita mialohan'izany marina na izy na tsy izy. Tsaronsay moa ilay tenin'ny se hoe tsy maintsy hamaly faty na iza ny teny mihitsy ary se hoe hovonoiny se izay tratra namoniny ny reniny se dia matamin'ivo izany. Tsaroko iny inspekteur. Fa inona no mahatonga anao mampatsiahy an'izany? Lasa ihany mantsy ny saiko hoe raha miheferan-java tokoa izany namoniny ny reniny se dia ahoany vita ny se ve ireo tenin'ny se ireo nefa ny zanany olo tiany se ary mbola ny se vady mihitsy. Taotsy mamaly se fanga tsy azo atao raha izy ny navandoza. Mandreraka be ny mieritreritra an'izany inspekteur. Ho sarotra nefa tsy maintsy misafidy na maly faty amin'ny eny na itiany rafozako izay raha tena izy marina tokoa. Ka iza le safidy azony se ambara ve? Aleo aloha ody inspekteur. Mapita aminao avy hatrany ara vao manana vaovao. Sarotra be mamaly an'izany dinio tsara mihitsy aloha fa taiza foany se io zao niveziveziny karo-javatsoa letsy ka tsy nahita se nahafa-po. Efa be na vaovao ty manoloana ny sety izao fa tsy be na mafy lotsony. Izay indrindra nananako fikasana ody any amin'iny araka ny teniny se. Kanjo aneny efa ny ampandrako la. Malahelo aribary tena malahelo. Nefa toka ahoana mo. Nanana fanirina mafy tato anatiko tato aribary ny amaly faty aneny. Efa nanao fikarohana foana saingy nandamoko izany. Kivy tanteraka. Nieritreritra ny ody azo hitany se izao ary amelo maso ny tanindrazana. Sady efa mba manana vola misimisy ho entina mengy amin'izany. Ary se ve tsy mba mahita vaovao mihitsy Nahita vaovao tokoa saingy mbola eo mpanaovana famitorana ny polisy. Ary tena vaovao mahalasa talako izany mieritreritra azy. Asa vao fa tsy azoko. Eno tsara ary. Maninona letsy raha tonga dia apokany miandry kely fotsiny ka fotoana vitsy sisa. Raha izy moa dia ho hita eo. Raha tsy izy kosa dia milamina ny raharaha. Dia aizy se io izany izao mipetraka any amin'ny rafosako. Ny fisoany anarany dia rovina no entiny se any. Na sao dia sao aza moa maninona. Ny tena marina aribary dia io vadiko ny tena nanova ny toetrako. Nananatra nalitsy ahy ary tampitiavana no nanaovany an'izany rehetra izany. Dia izao hitany se izao. Ary aniza aloha io fiara hitany se io any orinasa ve? Tapakaramako eo. Ary efa vita taratasy ara-dalàna miaraka amin'ny vola 10 tapitrisa ariary izay amanokana tambony nanarenako ny dosean'ny orinasa izay efa saika lasa fahity. Izany mahery mihitsy aloha sety tompony raha fianarana dia tsy hinana mangazo tsony izany. Okarera zoko marina
Tsy maintsy misy fiafiana amin'ny fiainany. Izany monsieur Ranjava tadiavinao. Kinona vavoentinao raha misy azafady ary iza marina moa ianao io? Inspecteur Ranja no manoloana anao monsieur Ranjava. Ity ny karatra maha-polisy ary faly malalanao Polisy? Fa ahoana? Aza taitaitra aloha anao e. Izao monsieur Ranjava. Mba tsotra ny resaka dia misy fanontaniana vitsivitsy apetrako aminao reto. Andraso aloha. Fanontaniana ahoana? Dia inona ny antony ary maninona amin'izah? Aza tapahanao aloha ny teniko. Vao manazavana e. Alefa sary ny resaka ao e. Mpifaninana marina moa ianao sy Ramatoranivo avy any Amberobe commune Ambatomaro. Maninona? So dia mba handany fotoana keto fotsiny le rangaty? Asio fanajanona kely monsieur Ranjava azafady valio tsotra ny fanontaniako dia ilamina moro ty raharaha ty. Tsy fantatro izany olona lazainao izany azafady. Tena misy porte-clé tsy misy valaka tamin'ilay tao an-tranon'ny Ranivo ambony latabatra io. Briquet sary kely ihany koa ary misy vatosola vy ao anatiny miaraka amin'ilay lakilena fiara io. Ary iny ty mampidonaka anao inspecteur avy dindafa ange fotoanako e. Tsy alefa izay resaka ao fa variana fotsiny eo indray ianao. Maninona moa raha mitsotra monsieur Ranjava? Inonao ary Ramatoranivo? Firangaty ve adaladala e. Tsy fantatro azy izany olona lazainao izany. Endray ary fantaniko manaraka. Mba azonao hazavaina ve ny momba n'iny gourmet eny an-tananao iny? Fela vely ty terakala kosa. So dia mba tsy polisy ary lahy io fa mpisy loko mitady anentaka fotsiny, ha? Azavao tsotra fotsiny monsieur Ranjava ny momba n'iny gourmet iny miaraka amin'ilay rojo volamena any amin'ny rovo. Mitady ho ratsy izany resaka izany. Ina moa ny idiranao mifananako e? Volanao angany miala. Indray ary avadika indray ary ny fanontaniana. Mety ho fantatrao ve ny tompon'ity porte-clé ty? Ohatry ny mitovy amin'io anao io ma tsy izy ty Tena iny dia latsaka tao an-tranon'ny Ranivo le ty. Tena tsy afa-miala tsony fanana sady ve monsieur Ranjava? Mialohan'ny toizany resantsika aloha dia zao. Soa iny gourmet eny amin'ny tananao iny dia apetrao eo ambony latabatra eo. Faharoa alaivo daholo ny firavaka rehetra naman'ireo. Zao dia zao. Satria mazava tsara zao fa enao monsieur Ranjava no namono Andramatoranivy. Aza manendrikendrika rangaty firavaka mividiko teny aty Tsindalana ireny. Ty porte-clé ty koa ve zany latsaka teny amin'ny sisin-dalana? Brigadier, ampidiro amin'izay izy roa lahy miaraka amin'ilay olona nolazaiko anao. Fizy izany rangaty? Ho fantatrao izy avy eo mandrasa fotsiny. Aleo avoaka moramora ny basy ato anaty tiro arato. Vita keto koa ialany io. Tsy mahalala ny Ranjava nga. Iza koa no naiky gadra eto. Ary mitetika ho izy ty tanana monsieur Ranjava. Mitsangana kely eo ianao dia mijoroa ery anoloana ny varavarankely ery azafady. Fa nga mbola mitetika no afaka ho izy ty izy. Aingany ary ataovy ambony ny tanana. Mandrosoana reo tely dia mazoto toerana azafady. Dada, fa ahoana izao? Ary basy atao iny io alohanao io tompoko? Fa misy inona? Mipetra aloha ianao mademoiselle dia mitony tsara. Inspecteur Ranja no manoloana anao. Brigadier, ndany ianao miaraka amin'ny Benina sy monsieur Ranjava maka an'ireo firavaka rehetra nangalariny. Dada, fa firavaka nangalarina ahoana?
fonja sa fahafatesana. Tantara nosoratan'i Benjamin nototosainy tsiky fiononana. Fifi Naina Rangomanana, Nofy Christophe Rabiarimanana, Zoma Mirina no nanome aina ny tantara. Nandray feo sy nandrindra ara teknika mahamiasina